Mbola misy olona ve ao amin'ny tafika io? Nareo samy manambasy. Efa eo zay andraikitra masina napetraka aminareo miaro ny ain'ny vahoaka zay a. Nareo samy manambasy no afaka mifanazava, afaka mijoro, afaka mifampirezoner ny fitenenana hoe tsy mety zao ry zalahy fa avelao. Dia miarabantsika rehetra indray fa ny tafahoana amin'izao zoma rivariva izao. Mbola eto foana tsika, tsy misy miembotra ary tsy misy miala. Tsika ny atao hoe miaritra. Tia tanindrazana miaritra. Tsy miaritra amin'ny maimbo tsika, fa miaritra zany hoe miara-maty. Miara-maty amin'ny tsirariny. Tsy manakeny zany novinanoviany tsika. Tsika nateraka tsy hiaritra ny tsirariny zany. Ka dia toy ny tolona satria efa tena film d'horreur zao zava-misy tranga eto amin'ny firenena malagasy zao. Efa famoretana makany amin'ny resaka famoretana ohatran'ny nataon'ny Nazi, nataon'ny Hitler tamin'izany fotoana zany, misy ny Gestapo na Puroro zay misarika mpandrina ary manao kidnapping. Eto amintsika moa dia ny kidnapping politika reny efa nirahana hita reny fa dia en live, zany hoe hita arahana en direct reny samborana ny candidat ao filoham-pirenena ny samborana, samborana député, zavatra tsy fahity zany fa zavatra tena efa mivadika ondana ny fitondrana raha mbola misy zany eto amintsika. Ka iza ndray zany manaraka petraka amin'ny fanontaniana, nandeha ny candidat, nandeha ny député, mety mbola hosahan'ireo koa na ny anendaka sy sampotra ny filoham-pirenena efa teo aloha aza, satria efa tena olona araka ny voalazako reny efa tsy matao tody sans foi ni loi, tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy matahotra lalàna, fa dia barofo. Ka raha ny zava-misy ankehitriny dia mbola tsy fahita. Efa mba nahazoazo taona kely ihany, tsy ampafirin'ireo fa zoky ny tenako, fa hatramin'ny nahaterahako, hatramin'ny nahitako masoandro araka ny fitenenana dia mbola tsy nahita ohatr'izao aho. Mba nanao ny nataony ihany tamin'ny andro ny dadabe Tsiranana niongana, nanao ny nataony koa tamin'ny andro ny Ratsiraka niongana, ireo mpiambina sy mpiaro anazy ireo, fa mbola tsy nisy ohatr' ity, mbola tsy roa matany ity, mbola tsy fahita tao anatin'ny 17 taona. Asa ireo zoky ray aman-dreny zay nisedra ny herisetrany ireo colon mpanjanatany frantsay angamba no afaka namarina sy laza fa tena efa mamotatana sy abibiana zao zavatra mitranga ankehitriny zao. Satria raha ny fomba fanao sy ny fomba fihetsika ireto mpitandro filaminana amin'ny sarotava, mpitandro filaminana mbola manady zany teny hoe mpitandro filaminana zany, fa reo mihitsy ny tena mpanakorotana ny olona milamina.
Saritava manafina tsy fantatra hoe iza, tsy fantatra na gropirana, tsy fantatra na mpikaramanady avy amin'ny velany, na tsy fantatra na fa tsy misy mahampitany filaminana azy. Zay aloha ny azo tenenina. Ka ireo dia olona efa tsy misy sentiment, materitreritra sy maty fo, tsy misy fo malagasy tsony ao amin'ny fihetsik'ireo olon'ireo sy ny zavatra ataon'ireo olon'ireo, satria mahavita mitifitra olona tovy raha aminy, zay olona tsy nangalatra, tsy namaky trano, fa dia manao fietsehana mpilaminana, sady olona tanapolo fanampin'izany. Olona tanapolo iny rahantsika nahita, za moa tsy manana n'lay afaka mamoaka n'ilay sarina tsy ravina nanaovan'ireo farimbona, nanaovan'ireo tambabe rehefa zoky olona, faniritan'izy ireo ny ray ny tifitra abo portant, zany amono, vonona amono any amin'ny lohan'ny ilay ray aman-dreny. Asa raha mba ny ray aman-dreny ny zalany no atao an'ireny, ny rainy no atao an'ireny, dia mba asa zay mba teneniny. Fa tena efa tsy norma tsony reto olona reto, fa efa zavatra efa tena nareo midroge amin'ny roro araka ny fitenenana, na tsy fantatra zay zavatra mahazava mahadomelona omenan-drala, fa efa tsisy maha-olombelona azy tsony. Ray aman-dreny tanapolo tsy manohitra, fa misarika ny tanany andeha handositra hiala no tifirina any amin'ny tavany. Iny vaky takolaka vaky eo amin'ny vavany iny ny raha tsika nahita, goropaka zany hoe raha nisy kely foana 2 centimetatra ny empotra taty aoriana dia maty tsy tradrany teo iny ray aman-dreny, satria eto no misy ny ireo lalan-draha be, venina jugulaire na artera mamelona ny atidoha. Ka hitantsika amin'izany ny abibiana sy ny tena fivononan'ny reto milisy reto misaritava ny amono ny malagasy. Eloka be vava ny fihetsika ohatran'izany, ary fitifiran'olona abo portant ohatr'izany, hainao mpitandro filaminana, tokony mahay mampiasa ny fitaovana any aminao. Olona tsy manana hery mitovy aminao, tsy manohitra, tsy manambasy, tsy manan'inona no tifirinao any amin'ny lohany, tokony mise en examen, hiakatra fitsarana iny jiolany saritava namono malagasy iny. Saingy indrisy firenen'ny barofo, tany tsy misy fanjakany Madagasikara, ka nilazaina hoe flou, raha tsika malala bomba, tsy nainompeo, tsay, tsy fantatra tsony na prime ministre na inona, fa dia niongana dia nanongana dia tsay tsony, tsy nainompeo. Misitry ny tsy fantatra tsony, ara-mbola misy aho, tsy nainompeo, prefet tsy naino. Resaka zavatra efa tena resaka maloto ity firenena pitehan'ny reto olo tsy valara reto. Ka araky ny tenin'ny tompokilahy Maître Willy Razafindratovo, dia averiko foana fa alika ny gasy raha manambasy, alika, fihetsika alika reny ataon'ireny mpitandro tsy fantatry reny misaritavy reny, tifitr'olona zay azo lazainy hoe olona mare foana izany olona efa zoky olona zany. Rainao na raibenao no fafazanao amin'ny basy any amin'ny tavany, zany ve no atao hoe inona zany olona zany? Zany hoe efa tena simba tanteraka lay firenetsika.
ka laza maly fa efa mort cérébral zany hoe maty any amin'ny atodoany, very saina sy very eritreritra, maty eritreritra ity fitondrany ity. Fa tsy resaka hoe déformation professionnelle izy a, fa izao zava-mitranga izao dia azontsika hoarina amin'ny atao hoe maladie auto-immune. Ny maladie auto-immune zany a dia aretina ohatry ny aretina rehetra, fa ny mampiavaka azy dia ireo hery fiarovana na hoe ny système immunitaire ao amin'ny vatana no manafika nitova ao amin'ny vatantsika ihany. Tsy hiditra lalina amin'izay moa tsika, fa ny entiko ilazana hoe efa mamono ny tenany ny fanjakana malagasy, satria ny tafika izay natao hiaro ny ain'ny vahoaka, hiambina ny ain'ny vahoaka no mamono. Zay le hoe ny hery fiarovana tokony hiaro zany no lasa mamono ny malagasy. Tena mahaontsa sy mahonena ary tena malasa saina lavitra, tokony ampisokatra ny saintsika malagasy zao zavatra mitrango zao, satria tsy andro ripaketo tsika menakavy zao, mbola olona ray, roa, telo, folo ny maratra, fa tsy andro tsika ho ripaka zay vao hietsika fa tara loatra. Ka dia fotoana zao marina fa misy miteny anao hoe vava fotsiny ny lisany na ohatran' zany na mirotsaty, fa tsy maintsy misy koa ny mpanaitra, misy mifanairana, minetana ny olona hijoro manazava. Zay no andraisanay andraikitra. Ka efa tena azo lazaina overdose, zany hoe dozy efa tsy zakatsony, efa mahafaty zao herisetra miatra amin'ny vahoaka malagasy sy mamono ny vahoaka malagasy zao. Ka misy zay lazaiko teo hoe système défense, dia amin'ny maramily zany andraikitra napetraka amin'ny tafika zay resaka défense zay, ary ny voalohany arovany maramila voalohany indrindra dia ny aina ny vahoaka. Zay ny matafy-bahoaka ny tafy-bahoaka. Mazava mitsy io tegniteny malagasy tsy misy petin'io. Ny tafy-bahoaka dia natao hiaro ny vahoaka, hiaro ny ain'ny vahoaka. Kanefa raha izao zavatra mitranga hitatsika ankehitriny zao a, dia ny teny vahiny moa malaza azy mazava tsara: non assistance à personne en danger. Zany hoe tsy fiarovana, tsy fanampiana olona zay hiarany loza. Non assistance à peuple en danger. Zany hoe vahoaka efa tena hiarany loza no jerem-potsiny, tsy mihetsika, tsy manao ininina reto tafika natao sy ny karamaina hiaro ny vahoaka ireto. Ka rano marina araky ny lalàna dia meloka na coupable pour homicide.
coupable meloka amina complicité pour complicité à violence envers le peuple. Zany hoe meloka no ny firaisana tsy kombakomba amin'ny herisetra zay miatra amin'ny vahoaka mijery fotsiny tsy mandray andraikitra fa mitazana. Zay le hoe non assistance ary ny firaisana tsy kombakomba de eloka raha teo. Ka raha ny marina zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola misy maramila ve ao any anatin'ireny lakazeriny reny. Asa firy ny isan'ny tafika malagasy, firy ireo général be kapsily, tsika no be manamboninahitra général be indrindra maneran-tany efa ifanisa am'ireo miaramila. Mbola misy olona ve ao amin'ny tafika io? Satria nareo samy manambasy, efa eo zay andraikitra masina napetraka aminareo miaro amin'ny ain'ny vahoaka zay nareo samy manambasy no afaka mifanazava, afaka mijoro, afaka mifanindry, afaka mifampirezoner ny fitenenana hoe tsy mety zao ry zalahy fa avelao. Ajanony ty famonoana malagasy ty, rehefa tsy hetsiky na rehefa tsy anaiky nareo dia zay koa manambasy mitovy. Zany ny lehilahy, zany ny maramila. Fa rehefa tsy mahasaky mifanatrika amin'ny hery mitovy, amin'ny basy mitovy ohatr'izany, dia aoka hoesoronareo ireny fanamina eny aminareo reny, satria tsy mendrika nitondra izany ianareo. Aoka hoesoronareo fa tsy mendrika nitondra ireny galona mavesatra eny Antsorokareo reny ianareo, satria tsy mendrika, tsy mijoro, tsy mahasay mandray ny andraikitra sy adidina ankinina taminareo. Reny olona misaritavy reny tsy fantatra tsony na olona inona na zandarina, maramila, malaza koa hoe gros bras, mpanao rugby. Zavatra ohatr'izany tokony samy maramila neny tokony fanazava. Misy ny atao hoe police de police ao amin'ny tafika. Raha mbola firenena hoe manana mendrika antsoina hoe firenena izany, sy tafika mendrika antsoina hoe tafika izany, satria na tafika ara neny misy ny tafika meopefe. Andraikitra ny police de police no mijery ireo maramila meopefy mavita mamono vahoaka ohatr'ireny. Ka rehefa tsy havita hiaro ny vahoaka nareo dia miala, satria mandany vola fotsiny, ary voamaika pozina nareo ndray no amono ny vahoaka tokony hoarovanareo. Io le hoe hitsikitsika natao hivavahana no lasa mipoka sy mamono reny koa. Ka iza zany miaro ny vahoaka amin'reto milisy misaritava mpamono olo reto? Iza no andrasantsika? Komoro ve? Komoro zay ambanimbaniny Cédric teo alomo. Ny Komoro no andrasana hiaro ny malagasy.
firifiry ireo maramila mameno tanàna mandany voly. Ny olona ty vonona anaovana erisetra zavatra efa tsy zaka ntsony, ny dalo manjaka nefa maramila fen'ny tanety. Ka resaka fatahorana ve, resaka fahakanosana ve, kazerin'ny iray zany hoe rezimanta ray manontolo de hifolotra eo anoloana ny bomba, filoha tsy ara-dalàna na isedrika vazaha tsy ara-dalàna ntsony eto Madagasikara. Matahotra ny hogadraina ve, sa matahotra ny hotifiry novonoina amin'ny lalàna maramila. Fa misy ny atao hoe baïonnette intelligente, rehefa tsy mandeha any amin'ny laoniny ntsony ny baiko fa mifanohitra amin'ny andraikitra mahatafy bahoaka dia azo sy adity ny manda izany. Zavatra efa nisy zany na tamin'ny tafika na aiza fa tsy voavoalohany. Ka raha mba tena maramily anareo de mba mijoro, satria baiko na ordre avy aty amin'ny vahoaka masomandidy no omena anareo, arovy ny vahoaka zay niavianareo sy ny vahoaka zay manakarama anareo. Aoka hitsahatra zao resaka famoretana sy famonoana ny malagasy zao. Raha tsy zany dia esory le fanamina fa tsy manala baraka, sady manala baraka ny tafika, mamono ny asina sy ny lazany zany hoe tafika malagasy zany, zany tafy bahoaka malagasy zany ny nananana izy azy zany. Ary averina, mbola averimberina fa ny tena miaramila dia tokony tsy hiditra politika, tsy hanao politika, tsy andany amina olona politika ary tsy andany amina antoko politika. Asa raha fantatrao zany ny etika na maramila, fa dia tokony hijanona neutre, zany hoe tsy miandany amina iza na iza izany maramila izany, afa-tsy ny firenena rery ihany zay no andraikitra. Fiarovana amin'ny firenena sy ny vahoaka no andraikitra ny maramila. Ka manoloana n'izao fitantanana tsy ara-dalàna zay mamoadoza ary mety ampidi-doza tondra ny firenena any amin'ny korotana matsiravina fifamonoan'ny samy malagasy noho ny adalan'olona mihitsy ray roa telo, dia tokony andray andraikitra hiaro, hijoro ho fiarovana ny ain'ny vahoaka eo amin'ny firenena ny tafika. Zay no andraikitra, tena andraikitra masina napetraka amin'ny tafika. Verimberina foana ohatrany hoe mamerimberina fa zay tokony afantsika ao anatin'ny lohanareo. Tsy resaka na mitondra galona 10 ary ianao na 20, rehefa tsy misy an'izay ao anatin'ny lohanao io dia ario.
fagalona vatokolonjo neny aminao fa tsy mendrika anao. Fiarovana ny aim-vahoaka, fiarovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena, satria firenena tsy milamina, firenena tsy tandalana, ary firenena entin'ny jolahy atao otazy dia tsy misy mahafirenena azy tsony ary loza miatra ho an'ny vahoaka. Firenena ny antoko ny maramila manoloana amin'ny firenena akoatra ny ain'ny vahoaka dia ny filaminana, ny tantandalana, satria rehefa ny lalàna ny tsy misy dia manjaka amin'ny baroa dia ifanenjika eny amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra iny isika samysika, satria ny malagasy tsy anaiky ho darofanareo sy ho vonoanareo sy ho foretinareo ampijaliana tsy misy farany ohatr'izao. Ny andraikitry ny maramila koa dia ny fiarovana ny tanindrazana amin'ny fijabahan'ny hery vahiny. Ny antsika moa dia efa tafiditra ao anatiny mihitsiny izay loza izay, fa loza miatra, satria ny filoham-pirenena teo aloha dia vahiny, manana zom-pirenena vahiny, zany hoe miaro ny tombontsoa-pirenena vahiny, tsy ny tombontsoa antsika malagasy tsony no arovana io, ary efa mazava zao miariary zao raha mbola tsy misokatra amin'izao ny saitsika fa tsy isika no hotsombin'ny filoha efa kandida zahatra tsy tokony azo ilatsaka itsony io no ny mahavaza azy araky ny lalàna. Izy ihany nanao any lalam-panorenana taony e. Dia mbola misy olona miteka mijoro manaiky ho fitahana sy ho rebirebeny, zarazarainy, satria izay ny manavana anazy, mampandia olona dia mampatory vahoaka ary mampizarazara vahoaka. Zay ny tanjony dia ny androba ny ny are-pirenentsika malagasy ary amboly fahantrana, satria averiko ihany fa nampanantena ny anova amin'ny fiainan'ny malagasy ao anatin'ny 100 andro rangahy 30 andro, raha valy manana ny teny ao anatin'ny 100 andro, izy nanitsy hoe resaka 30 andro dia vita io. Ny vitany lalahy dia nameny ny paosiny. 4 taona zao Madagasikara lasa gisitra mahantra indrindra eran-tany. Mba fantatrareo ve ny fahafambaraka amin'izany? Firenena hoe gisitra mahantra indrindra eran-tany, zava-doza anie zany, zava-doza zany, fa ohatrany efa matory sy ohatrany efa ao anatin'ny tsaikitsony, efa torimaso lalina fa tsy sanatria ataoko hoe tsy ho tonga any amin'ny vahoaka malagasy koa ty resaka hoe mort cérébral ty, satria ny olona tratra mort cérébral zany efa ao anatin'ny coma efa tena profond fiteneny zany, coma efa lalina be, tsy afaka isokatra ntsony ny sainy na atao inona na atao inona. Mbola tsy ho tonga saina ihany ve tsika olona nampanantena navitra sy amoaka amin'ny firenena no mahatonga amin'ny firenena antra indrindra eran-tany, nefa ireny arentsika vaky-bao eran'ny tanàna, eran'ny tampitanety eran-tany, tratra ny Comore, tratra ny Maurice, tratra ny Afrika, tratra zay tratra reny, fa ny tsy tratra efa tsy haitsony. Ka manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia mitaky ny fisokafan'ny saitsika rehetra hijoro sy ho say
anohitra hatramin'ny farany ireto olo-tsy vanina olombitsy Sedrika sy Ravatomanga sy mifirongony mpamony firenena ireto, lazaina fa ny vahoaka sy ny kolektifa de kandida folo foana ny diso dradradradrain'ity fitondrany ity fa hetsika tsy ara-dalàna sy tsy nahazahoana lalana daholo izay natao rehetra, nataiza 13 mai moa tsy azo idirana vo any hiditra any Anosy Zato anao de efa sakana ny ralahy. Nalakely ray manontolo atao jaune rozy manao fietsehana tany any an'inony ty izy ty any Ameritsetosika daro na mandeha zena rehetrarehetra tsy nisy nahazona nanao izany. Zany hoe efa very zo tanteraka zany lay vahoaka malagasy satria naiza le zany de tsy afaka ny aneho hevitra isika ka reto mpitondra tsy manjary reto dia sady tsy manome alalana no manizingizina mitaky ho ajaina hoe manana fahefana, manana autorité zany, satria ny olona manome autorisation de ny olona manana autorité, zany hoe ny olona manana fahefana adinony fa fahefana tsy ara-dalàna fa raha fahefana natao ambiletra, fahefana natao ankeriny no any aminy ka tsy misy heviny tsy misy heviny azafady tompoko, tsy misy heviny zay resaka hoe fitakiny ny fananana alalan'izay izy tokony amme tsy manana n'ilay fahefana ara-dalàna tsy afaka nome alalana ara-dalàna. Zany hoe mitaky ho ajaina ny fahefany fa tsy mendrika izany reo satria olona tsy ara-dalàna manao sito mahery ary mandroba fahefana zay no hain'ireo ka tsy ekentsika ny fitakiana autorisation fa zon'ny vahoaka ny maneho hevitra ary zon'ny vahoaka ny manohitra rehefa mihotatana mihopefotra zao ny fitondrana zay le hoe droit, zany hoe zo ny fanoherana rehefa manaonao foana ary mivadika biby ohatr'izao ny fitondram-panjakana ka sika de tsy ankato autorité, zany hoe fahefana tsy ara-dalàna tsy akato izany naoviana isika satria ry zareo tokony ho modely am'izay resaka fahefana ara-dalàna zay no voalohany manitsakitsaky zany ary tsy manaja izay fahefana zay tokony ho alaina amin'ny ara-dalàna fa tsy alaina ankeriny ohatran'ny zavatra nitranga ny rahantsika nahita ka eo ny lazaiko hoe misy ny atao hoe désobéissance civile, zay le fanoherana
tsy fanekena izay fanajana fitondrana tsy ara-dalàna sy tsy manara-dalàna izay tsy tandalàna ka tsika de tsy anaiky na oviana fifidianana osoko zany zavatra mazava fa ho sito mahery ohatrany nangalandrareo fahefany ihany no anaovany an'io valim-pifidianana io ohatrany nataony tamin'ny 2024 ary mbola ho raha zava-doza lavitra nohony tamin'ny 2024 satria tam'izany ny filoha vonjimaika na par intérim Rakoto Vaorivo dia tsy nindray kopaka tamindrareo fa ireny mbola nahavitany doublon amatapitrisany reny 1,200,000 ka inona maromarina fa tsy isy zany fifidianana madio izany amin'ity filoha-bomby ty ngarondefo moa de efa milaza fa efa misy PV efa vita sonia ry any mandehandeha any tsy magagy zany zalahy renkio moa mahafantatra tsara ny fombafomba fanao tao satria zavatra olona pirapetsapetsa tao ihany ka tsy mahatoky ny sakytsika fa trondro ny loka ka dia eto am-pamaranana fa tsy ho lava loatra ny resaka dia matoky ny fahendren'ny kolektif amin'ny candidat folo sika matoky ny vahoaka malagasy samy mijoro sy mandray andraikitra fa tsy afaka iantehitra amina tafika tsy vanina isika tafika tsy aninina satria mandrorona tafika tokony hijoro hiaron'ny vahoaka sy hiaron'ny firenena no miabaaba tsy ainompeo tsy masay mijoro na de miaro sy misakana ny erisetra sy ny abibiana fotsiny aza ka tonga amin'ny fitenenana hoe akoho tsy naneno ohatr'izay efa lanin'ny kiary ka samy isika misikim-ponitra efa hitatsika ny ohatrany menireny ray aman-drenitsika reny neny be reny tsy manaiky lembenana manohitra reo jiolamo sarotafa reny vehivavy bevoka mbola anaovandrareo erisetra samborony reny vehivavy mitaizakely ka tokony hijoro isika herivelona rehetra tsika vatan-dehilahy satria efa ady ho an'ny fahafahana tolom-panafahany ty satria raha tsy mahazo an'izay fahafahana mihetsika sy maneho hevitra zay sika de tsy ahazo ninona tsy ho tonga amina inona na inona satria 13 mai ny tandrotsika satria eo no toerana fanehoana zany hoe fahafahana sy fahefana izany ka zotsika na iza isakany izany nihiditra eo amin'ny 13 mai na hoela na hoaingana ary aza kivikivy sika fa be mipanatsatso fa naveriko reny resaka ndremiseza reny miaraka tamin'ny Gasikara reny hoe efa ranondraraka io
aleo andeny tantara. Avy eo ndray nefa miresaky raha mahatsodrano anareo kolektifa ho tafita fa ratsy zay fa anina de atsoy zay. Zao ka tsy fa mitapitaky eto amin'ity fireneny ity sika fa mazava fa ianareo dia sy teny zonareo zany fa zay tsy adala akory satria sy teny sy rajoelona sy ravatomanga olona ray ihany mafia teratany sy karana ary vahiny tsy fantatra ntsony zay efa mamiravira ary mambotry ny firenentsika mahatonga atsika antra sy fadiranovana ohatr'izao kisitra indrindra eran-tany dia tsy afaka ny anaiky izany noviany sika ary aza varimbarina amin'ny diversion isan-karazany fanodikodonan-tsaina resaka fivoriana atseroa hoe fa resaka tao ionany samy malagasy ekena ny tsara ny fandravonana ary fitedavana olana eo amin'ny samy malagasy fa aza matoky an'reto délégation na vahiny reto isika na iza am'ireo na ny sadek zany zavatra eo ambanin'ny elatry ny OUA zany ny OUA zany efa any aposiny frantsay efa eopelatana ny tandrefana reo firenena afrikanina vitsivitsy zay efa nisedra ary say nanilika izany fanjanahantany zany ohatra ny Mali inkio farany teo izy tratrany torokely ny saiko dia tsy mba misy firenena afrikanina manohana fa de avela miady rery ary zay no tsy atafavoaka antsika naoviana satria Madagasikara dia ao anatin'ny Afrika na tiantsika na tsy tiantsika sika afrikanina raha mbola mizarazara ohatran'izao manjoa atsika eto amin'ny fireneny zao dia itovy fa dia isaky ny firitaony sika manilika dia eo ihany ray le mpanjana tany satria mpamatika ny betsaka mpivarotra tanindrazana ny betsaka ka dia mbola manetana antsika rehetra mpiara-mitolona ijoro hatrany tsy empotra hatramin'ny farany satria mandrositsika mety ho faty fa raha miempotritsika dia tena maty tanteraka ka ny tarigetratsika dia na mandresy na maty la victoire ou la mort zany nefa tarigetra nytolona rehetra na fireneniza zay no vidin'ny fahafahana fa tsisy fahafahana azo moramora sy omena atao kado zany ka dia mbola mifampahiritsika rehetra ary manankina ny tolona ataontsika amin'Andriamanitra Andriananahary ary mangataka amin'ny fitahin'ny razana fa masina ity tanintsika malagasy ity matoa mbola tsy zaka nizaniza ho angalarina sobataina ohatr'izao mila mijoro isika zanany ankehitriny dia tsy maintsy mandresy ny tolona mandra-pionandray tompoko lahy sy tompoko vavy